Tsy nitsahan'ny tombo ny tany ireo mpifindra monina avy any atsimo ka nanorom-ponenana manodidina ny faritra Rovana ato Menabe tao anatin'ny 10 taona mba handrindrana sy hitantanana izay tany manodidina ny faritra Rovana izay sy mba ahafahana mampiasa azy dia ilain'ny commune ny fananana ny drafitra ifotony fanajariana ny tany na ny SAC schéma d'aménagement communal misy ny saritany amaritana ny toerana honenan'ireo mpifindra monina teo aloha ireo sy amaritana ny sistany ofisialy ny faritra Rovana sy ny hetsika azon'ireo vondron'olona ireo atao ampiasana ny arena voajanahary amin'ny taniny amin'ny fomba maharitra sy ampitomboana ny tombotsoa ara-toekarena azony. Ilain'ny commune tokoa ny drafitra ifotony fanajariana ny tany satria io no fototsy iangana amin'ny fametsahana paikady sy ny tetikasa fampandrosoana izay arahin'ny commune mandritra ny 520 taona. Izay zavatra zay zava-dehibe satria tafiditra ao anatiny ao hatramin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny paikady rehetrarehetra hampandrosoana ny commune. Commune Valo, Marifandilia, Beroboka, Tsimafana, Delta ao amin'ny faritra Rovana Menabe Antomena sy Soaserana, Andranomipasy, Beloha-sur-Mer Arbefasy ao amin'ny Kirindimité araka izany no notolorana ny drafitra ifotony fanajariana ny tany izay novolavolain'ny vondrom-piarahamonina manodidina ny faritra Rovana ny tetikasa ahitao sy mikajy izay tohanany USAID vola mba hisoroana ny fahampitehana sy ny faharavan'ny ala Rovana no sady entina mpandrosoana ara-toekarenan'ny commune sy ny faritra mba ho lovain-jafy. Nanotro ny lanonana fanolorana ny drafitra ifotony fanajariana ny tany ho ampiasain'ny commune Omaly io moa ny ambassadeur américaine niaraka tamin'ny solotenan'ireo ministera fanajariana ny tany sy ny tontolo iainana ary ireo mpiara-mambonatoka nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana enti-miasa ho an'ny fitalevam-patra ny fanajariana ny tany eto Menabe.